alina izay andraisan'ny devoly ny fiainana iray manontolo, fa sofa teo ianao, mikarakara anay, miaro anay ary nitahiry anay, ary dia mino izao maraina izao. Fahazavana izay santatry ny fahazavan'ny lanitra Jesosy, sombitsombony tara-pahazavan'ny fanjakanao, nomeno iainanay ary isaoranay anao feno, satria tsapanay fa tena mbola tianay ianao. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra anao hoe mankasitraka anao ary rariny tokoa ny mpanao salamy raha hiteny hoe saoran'i Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko saorany anarany masina. Saoran'i Jehovah ary fanahiko ary izay misy adinonao ny fitahiany rehetra. Tsy adinonay Jesosy ny fitahianao fa izay kosa mba hiezaka ao satria raha ny herinay tsy mahavita raha tsy misy ny fitahianao. Hiezaka izay hanompo anao, anaraka anao, anao ny sitraponao, kanefa mba mahatoky lalandava izay fa hiasa aminay ianao, hiasa isa-tokantrano ianao ary hitahiry ao ambany elatry ny fanahinao. Terizo ary ny fotoana androany, fotoana efa nomaninao anay, andraisanay ny hafatrao indray satria manakambara aminay isan'andro ianao. Ka raha Satana izay tady hanapotika ny fifandraisana, tady handrava ny fihaonana kosa Jesosy, dia didina tsy hanaketsy hanapahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy, velona avy any Nazareta, fatorana amin'ilay rahanao soa ary atsipy fa rehetra ho may ary tiverina amin'ireto zanak'Andriamanitra rehetra tsy manana fahefana aminay izy tsony izy. Misaotra betsaka Jesosy ary dia faly izay manona ny fahasoavana amin'ny tsirairay aby, voninahitsy ny anaranao. Ekeo zao fotoana zao Jesosy mba tena hoanitra kasitranao feno araka ny fitiavanao. Dia mankasitraka Jesosy io. Aleloia. Amen. Dia mbola faly manona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay aby ry havana malala, ary faly miarabantsika tratran'ny maraina vaovao indray. Isika rehefa manolo tenan Jesosy ry havana dia niova lalana, ka nandray ny lalana mifanohitra tanteraka tamin'izay nizorana teo aloha, ka nitondra antsika nakany amin'ny fahaverezana. Ary izay ry havana no tena atao hoe fiovam-po. Fiovam-po izay atao tamin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Isika nefa tsy hoe mipetraka ao anaty lamasinina tsy mijanona an-dalana ka hoe tonga avy hatrany amin'ny fitodiana tratrarina, tsy izany isika ry havana, fa tahaka ny olona mitondra fiara iray ary mizotra amin'ny lalana izay feno sampanandalana maro, misy sakatsakany isan-karazany, misy zavona ary matetika malama dia malama ihany koa. Ary noho izany dia mila mitandrina tsara isika ary mila fahendrena mba tsy ho very lalana na hiala amin'ny arabe tokony hizorana. Ary izay ry havana no mahatonga hiteny hoe amin'izao fanarahantsika amin'Andriamanitra izao, mila fahendrena lalina isika, mila fankatoavana isika. Tsy ny ankizy madinika ihany no tokony mila izany fahendrena izany, tsy ny tanora ihany koa anefa, fa indrindra isika lehibe izay toa milaza antsika fa tena feno fahendrena. Ary izay no mahatonga ny Tompo hanome antsika ny fampianarana androany, izay hitantsika ao amin'ny Isaia 1:7-20 sy ny 20. Tena efa diso haitsika loatra. Isaia 1:7-20 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia inona ny vokatsoa amin'ny tany, fa raha mbola mandasy mihodina ihany ianareo dia ho lany sabatra, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Eto ry havana dia mitaky fahendrena amintsika sady ny teny Tompo, fahendrena ahay ankatoa. Anisan'ny toriteny mahafinaritra ny olona indrindra ry havana dia ny toriteny mikasika ny fitahiana sy ny fanambinana. Ary raha dia ny verset izay be mpanipika indrindra ao amin'ny Baiboly aza dia mikasika an'izany fitahiana sy fanambinana izany.
Ary dia maro ny olona no manisy an'ireny andehan-tsoratra masina ireny ao an-tokantranony, eny na dia anaty fiara aza. Ary na dia any amin'ny fotoam-bavaka aza dia hita fa faly ny olona rehefa izay fitahiana sy fahombiazana izay no resahana. Satria mantsy ny ankamaroantsika rehetra izay mandray amin'izao fotoana izao dia matsapa hoe amin'izao fandalovako eto ambony tany izao dia mila tahiana ny fiainako. Mila mandresy manoloana ireo olana rehetra izay lalovako sy amin'izay zavatra rehetra ataoko. Dia mba tia hahita fahombiazana izao ao anatin'izany rehetra izany. Raha ny marina dia mila misongadina eto amin'ny manodidina ao. Izay ilay olombelona izay. Ary ny tena programan'Andriamanitra tokoa angery havany ny ahatonga anao ho tahiana eto ambony tany. Ahita fahombiazana eto amin'ny ambony tany. Nefa ry hava-malalo amin'ny tompo, ny fitahian'Andriamanitra ho eo amin'ny tontolom-piainanao. Ny mahatonga an'Andriamanitra mihetsika amin'ny ary miasa eo amin'ny fiainanao dia ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Ka na hiazakazaka na any atsimo ianao, na hiazakazaka hianavaratra, na hiantsinanana ny akandrefa naza ianao mba hitady ny fitahiana sy fahasoavana, nefa tsy misy fankatoavana an'Andriamanitra ao aminao, dia reraka mivezivezy fotsiny isika ry havana. Fa tsy hahita mangirana eo amin'ny fiainantsika satria nahoana? Hoy ny teny soratra masina, raha manaiky sy mankatoy ianareo dia hihinana ny voka-tsoa tany. Indraindray tokoa mantsy isika manana fahatsapana tahaka an'izao hoe raha mba ny karamako ny ohatran'izao dia tena miadana be izay mianakavy. Raha izao mba tafiditra amin'ny asa toy izao dia tena milamina ny fiainako. Ny mahatonga antsika mihinana ny voka-tsoa ny tany anefa ry havana, tsy miankina amin'ny hoe ohatrinona ny karamanao, na aiza ianao no miasa, na inona ny zavatra anananao. Fa io ny tenin'Andriamanitra, raha manaiky sy mankatoy ianareo dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany. Izany ity tany honenantsika ity ry havana, afaka mamokatra zava-tsoa ho an'ny olona izay mipetraka eo aminy. Fa izao nefa ny zava-misy, maro ny olona miaina ety ambony tany fa tsy mihinana ny zava-tsoa amin'ny tany, fa kosa miaina ao anatin'ny aretina lava reny, miaina ao fiainana tsy zarizary, velona ihany fa mitsipozipozy, ary misy aza olona izay rehetra zavatra ataony tsy misy fifaliana ho azy mihitsy. Etsy andany koa misy aza tena faran'izay ary fomba mihitsy ny ao an-tokantranony, fa tsy misy filaminana, tsy misy fiainana vanina, tsy misy fahafinaretana fa korotana lava. Ry mpiaino malala isany eo, ireo mpanompon'Andriamanitra tsy riditsika ao anaty baiboly ireo tahaka andry Abrahama, ry Mosesy, ry Josefa, ry Paoly, ry Petera. Tsarovy ry havana fa ny fanalahidiny mahatonga azy ireo niavaka ary nahatonga azy ireo nahita ny voninahitr'Andriamanitra dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fantatra moa ry havana fa fantatro fa mety hiteny indray isika any an-tokantrano hoe izay indray ilay mila mankatoy ny tenin'Andriamanitra, fa tsarovy anefany fa izay rehetra tsy mankatoy ny tenin'Andriamanitra dia ringana, potika ary ratsy fiafara. Andriamanitra angery havana no nifidy an'i Saoly ho mpanjaka, fa rehefa tsy nankatoy izay nasain'Andriamanitra nataony Saoly dia lavin'Andriamanitra izy ary haitsika tsara ny hafarany fa tena ratsy fiafara izy. Taditsika ihany koa ry havana i Mosesy sy Arona raha nitoby tao Kadesa ny zanak'Israely, ary tsy nisy rano sotroina tao ka nimonimonna ny zanak'Israely, dia nasain'i Jehovah niteny tamin'ny vatolampy Mosesy sy Arona,
no ny fahatezera Mosesy loatra tamin'ny zanak'Israely ry havana, dia tsy nakatony ny tenin'Andriamanitra izy fa nokapohany indroa ilay vato, raha tokony hiteny tamin'ilay vato fotsiny no ataony. Ary mbola nampiny teny mafy ndraiky hoe miaino ahy ry mpikomy, moa tsy maintsy hamoaka rano ho anareo avy amin'ity vato lampy va izahay? Vokatra izany dia tsy nomen'Andriamanitra fahitana ho tonga any amin'ny tany Kanana i Mosesy sy Arona. Ry havana, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay no takiana amintsika ankehitriny. Ary izay no voalaza ao amin'ny Jakoba hoe ako mpankatony teny ianareo fa aza piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Izany hoe misy olona izany mazoto be mihitsy izy manokana fotoana mamaky baiboly, miaino toriteny, miaino fampahiresana, mamonjy tsy tapaka ny fivoriam-bavaka rehetra miseho, fa izao mijanona eo amin'ilay miaino fotsiny izy fa izay rehetra no henony tsy nakatoaviny, tsy nampiariny teo amin'ny fiainany ary ny tena loza dia kay mamitaka ny tenan'izy. Ary izay nge ry havana no mahatonga hiteny hoe ny tsy fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra dia sahala amin'ilay isika mitondra fiara nefa tsy manaraka ny torolalana misy eny an-dalana, anika very isika, anika tradoza isika. Efa ambarako ombenombeny matetika hoe raha te ho any Tamatavy ianao tsy maintsy mandray ny route nationale 2, raha tsy maintsy manaraka ary makatoa ny lalana fa tsy mivilivily ka manaraka ny lalana tiantsika izorana. Fa tsy ho tonga ny Tamatavy mihitsy ianao raha tsy manaraka ireo torolalana eny an-dalana. Na dia mandroaka devoly fa 110,000 na anana fahatezerana fa 110,000 na hivavaka andohalika nefa lalanao mizotra any amin'ny tsy any amin'ny Reneny 2 tsy ho tonga ny Tamatavy ianao. Ary izay ny lalana tiana ambara amintsika ry havana. Saotra an'Andriamanitra nefa ry havana isika fa ny baiboly dia mametraka takela-by fandroana sy fampitandremana eo amin'ny lalan'ny fiainantsika mba hanoro lalana sy hanampy antsika mba ho tonga eo amin'ny tanjona dia ny fanjakan'Andriamanitra. Hitantsika eo mantsy ny fandrarana mafy, hitantsika ao anaty baiboly ny fandroana ny lalana tokony aleha, ny fampitandremana amin'ny loza, ary indrindra ny tokony handrosoantsika foana fa tsy mijanona na miala eny an-dalandarana. Ary ny famakiana ny baiboly ihany no azahoana mahafantatra ireny takela-by famantarana ireny. Ny fatokiana ny tenin'Andriamanitra, io no mitaona antsika handray azy tsara. Aza adino anefa ry havana fa ny fibebahana no tena fankatoavana an'Andriamanitra lehibe indrindra, ary ny fiverenan-dalana amin'ny fanarahana azy dia tsy fankatoavantsika an'Andriamanitra voalohany indrindra ihany koa. Ry hava-malalo ny tompo, ny fankatoavantsika an'Andriamanitra io no mitondra antsika tsy hivily, tsy hinjanonjanona lavo. Io fankatoavantsika an'Andriamanitra io no mitarika antsika handeha ampitandremana fatratra hiazo ny tanjony, sady tsy maimaika ka tsy mahay miandry nefa ihany koa mba miaino ny feon'i Jesosy ilay mitarika antsika. Dinio tsara ry havana fa tsy mbola nisy olombelona teto amin'izao tontolo izao ka nakatoa ny tenin'Andriamanitra nefa dia very, fa izay rehetra tsy nakatoa kosa no tojo ny tantaran'ilay zanak'Adala ka niafara tamin'ny fihinanana ny fihinan-kisoa. Tsaroantsika ry havana ny tantaran'ilay vehivavy mpitondra tena izay nakatoa ny tenin'Andriamanitra dia tsy niantraika taminy izy mianaka ny mosary, anika tsy lany ny koba tao amin'ny barika,
ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara mandra-piavy ny andro andatsahany Jehova raha norana amin'ny tany. Ry hava malalo amin'ny tompo, te ahitantsika mipetraka eo amin'ny seza efa noman'Andriamanitra ho anao an'i Jesosy ry havana. Akatoavy hatramin'ny farany ireny tenin'ny zanak'i Ziona malalo, fa ho tanteraka amintsika ny tenin'ny tompo hoe fa indro izao no andidy ka ho vaniko ho amin'ny firenena rehetra ny taranak'Israely, tahaka ny fanasivana vary amin'ny sivana, nefa tsisy voambary ho latsaka amin'ny tany na dia iray akory ary. Tsy te hilaza avy Andriamanitra amintsika ry havana hoe izay rehetra makatoy ny teniko dia tsy ho latsaka ka lasa ny amin'ny fahaverezana, fa kosa ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho tanteraka amintsika rehetra izany ry havana, ka nisan'ilay voambary tsy ho latsaka amin'ny tany isika rehetra, satria akatoy ny tenin'Andriamanitra izay ambarany amintsika. Amen. Hivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy maso, manondrika ny lohana indray izay manoloana an'izany hafatra ho izany, fa izay izao dia tena samy mipetraka eo amin'ilay toerany mpiainy fotsiny ihany. Izay tiatiana ihany no akatoavinay, izay mahafinaritra ny saina ihany makatoavinay, fa tsy te hiditra amin'ilay lalana tery izay, nefa dia miantso ny anaranao hoe ataovy mahita ny voninahitra ao izay, ataovy mahita ny fanjakanao izay, fa tsy mety makatoa. Raha nandidy anay ianao, mifankatiava e, didy vaovao nomeko anao dia mba nifankatiavanareo e. Tsy tianay izany Jesosy, fa izay tianay ihany no tiavinay, fa ny mangala ihany no tanterahanay, hanika maratra izay. Tsy manaraka ny takela-by izay lazainy ny teninao masina izay, dia very lalana, tsy tonga any amin'ny tanjony, ifakaiky ny farany. Mila mitandrina izay mba tongavanay any amin'ilay tanjona tiana ho tratrarinay, namoizanao ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana. Voaray ny hafatra Jesosy, mangataka ny fanahinao masina hamangy anay tsirairay aby, izay rehetra tena tsy tianay ho akatoavina re, tefeo izay mba akatoa Jesosy, tefeo izay mba anaiky, tefeo izay tompo, mba ho tena anaraka ny sitraponao. Fa raha manaraka izay dia higioka sy hihinana tokoa ny vokatsoa amin'ny tany. Jesosy malalo, ho any amin'iza moa izay raha tsy vao aminao ihany, efa mba nafonay ihany zavatra rehetra, kanefa tsy ny rehetrarehetra ihany koa, satria mbola misy fahatezerana, misy lolopo, misy tsy fitiavana, misy fankalana iainanay. Izany ny tena mibananay Jesosy, ka tsy ahitanay ny tavanao, tsy andraisanay ilay fiadanana sy fiarahana aminao ao anatin'ny fahafilaretana. Mangataka famindrapo aminao ary zay, mangataka famelan-keloka aminao ary zay, tefeo isan'andro isan'andro, mba tena ho mendrika amin'ny anaranao olona araka ny fitiavanao. Reo ny vahoakanao iaina amin'izao tontolo izao indray, ifanerasera amin'izao tontolo izao, mba ataovy tazan'ny olona Jesosy fa misy Jesosy kely mandehandeha any anatin'izy ireny, ka namarinanao fa izay mikitika azy dia mikitika ny anak'Andriamasonao, irahanao ny anjely toby manodidina amin'izy ireny, nefa kosa mba tefeo ihany koa mba hakatoa ny teninao, ka hijoro mendriky ny anaranao, ka tsy noho ny amin'ny teninay na amin'ny fihetsikay na izay rehetra ataonay no hamavomavona na hanala-baraka ny anaranao, fa mba tena ho mendrika an'izany kristiana zanakao izany izay. Dia misaotra betsaka Jesosy, da io ara Jesosy izay rehetra mba ataon'ny tananay, ataon'ny fiainana iray manontolo, fianarany ankonanay, ny asa aman-draharaha ataonay, aza velanao misy ho latsaka ny tany izany, fa mba omeo famindrapo indray androany amin'izany rehetrarehetra izany, ka tena higioka ilay vokatsy ny tany izay. Ka raha misy re
tena nanokapoa androany ka tena naraka ny didinao tena ataovy miaina migioka an'izany vokatsoany tany zany izy ka tsy verin-dalana amin'izao fanarahana anao zao. Tompo malalo taio reto vahoakanao reto mba ho anisany ray voambary tsy latsaka amin'ny sivana zay ho ataonao. Ilay sivana dia ilay fitsarana zay ho tanterahanao rehefa tonga amin'ny fotoana Jesosy eo. Ka mba ndre ilay teninao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky natopo tamin'ny kely ianao indro ataoko mpanapaka amin'ny be. Dia zotra moramora andray ny lalana volamena izay hiditra andray ny seza fiandrianana nomenao anay miaraka amin'ny satroboninahitra. Faly ange zay Jesosy raha dia mieritreritra an'izany fotsiny ary ameo hery zay ary akato ny didinao anaovanay ny asanao. Dia ho andro mendriky ny anaranao zay ho ataonay androany ho voninahitry ny anaranao. Saotra Jesosy eo, saotra fanay masonao. Ny fahasoavanao Jesosy Tompo, ny fitiavanao ry Andriamanitra ray, ny firaisana ny fanay masina ho amreto ankohonanay ray manontolo reto, ho andreto taranak'iziona reto andre ny afatrao, ka navao zany fanoloran-tena hakato ny tena didinao. Saotra Tompo, saotra fanay masonao. Aleloia, amen. Dia maheriza daholo Tompoko ary mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra